Miarahaba atsika vahoaka malagasy aby indray a, tafahoana amin'ny zao andro alahady zao a, fotoana zay fanomezantsika fampizarana, fampiresahana manodidina ny fiainam-pirenena sy ny manodidina ny fiarahamonina. Mbola afaka resahana ihany koa ny zavatra ankoatran'izay rehefa tonga ny fotoana mampety anazy. Fa mbola ao anatin'ny fiainam-pirenena aloha ny zavatra resahantsika hatreto. Mitondra foana fanazavana sy zay zavatra takatra ny saina fa tsy sanatria koa raha mpianatra atsika fa zay takatry ny saina no ampitaina ifampizarana de zay no azo atao hoe tadiavana vahaolana ahatonga saina atsika malagasy, ahatonga saina ireo mpanao politika sy ny mpitondra ny firenena. Zay ny fampizarana eto akory fa tsy hoe natao hifanaratsy na hifanendrena le izy. Bon, tsy ataotsika ela zany a, fa itya misy zavatra kely nataoko hoentina nanazavana anazy. Ty zavatra ty tsy haiko na mivadika izy ao na ahoana amin'ny ano fa andraso avadiko le appareil amizay mora ny anazavana anazy. Io izy io zao itya loharano zany hoe alohan'ny hidirako amin'ny fanazavana dia teneniko zany le izy hoe zavatra tokana fotsiny a no mampandroso ny firenena anankiray, indrindra tsika Madagasikara zany tena faritana eto. De ho azavaiko eto zany le izy inona le zavatra tokana hampandroso ny firenena malagasy a, hampandroso atsika Madagasikara, satria io zavatra tokana ihany no ilaina misy eto Madagasikara zay vo azo inona ny hirosona amin'ny fandrosoana. Fa ny ankoatrin'izay a de resaka blabla foana, resaka fampanantenana pôkaty, resaka fanamboarana toe-tsaina vahoaka malagasy efa hita fa tena resy. Ka ho azavaiko eto le lalana tokana hatongavana amin'ny zany tena fampandrosoana zany raha manana finiavana ny hampandroso ny firenena marina ny mpanao politika sy ny mpitondra. Ho azavaiko amin'izy tiky tia loharano, io loharano tia de tia tanimbary, ty tanimbary veriko ndray ty loharano a de ty tanimbary. De ty loharano tia no hanondraka am'ty tanimbary ty. Ahoana ny fomba ahafahan'ny loharano io tody ety amin'ny tanimbary ty? Ny ahafahany ho tody amin'ilay rano ho aty amin'ny tanimbary a de mazava ho azy a fa tsy maintsy mila lakan-drano a miala avy any amin'ilay loharano a, iny lakan-drano a atody amin'ny lay rano aty a-tanimbary. Raha tody soamantsara aty amin'ilay tanimbary ilay rano zay tatan'ity lakan-drano ty a de mazava ho azy zany a afaka mamokatra ny olona mampiasa ny tanimbary ka afaka mamokatra. Rehefa tody zany ty rano ty a aty a-tanimbary a dikan'izay a afaka mamokatra. Zay le izy. Fa raha ohatra ty rano ty a tsy tody aty amin'ty a-tanimbary a de mazava ho azy tsy afaka mamokatra mihitsiny a ity tanimbary tiky. Avadiko kely le izy. Ty zao lay zavatra niteneniko teo hoe raha tsy tody a any amin'ilay tanimbary lay rano a dia tsy afaka mamokatra mihitsiny. Ty lay loharano de ty lay kanalina mitondra an'ilay rano. Raha simba ty kanalina ty, iny eto misimba, iny misimba, iny misimba, iny misimba, iny misimba, iny misimba, mazava ho azy any ny rano avy atya mivoaka atya, mivoaka arya, mivoaka aty, mivoaka ary, ny hafarany a zero rano tody atiky amin'ny tanimbary, tsisy rano mihitsiny zany tody aty tanimbary atya. Mazava ho azy zany fa tsy hamokatra lay tanimbary. Mazava be angamba zay fanazavana zay. Averiko ndray ty raha ity a, ty lay loharano, ity lay lakan-drano mitarika an'ilay rano makaty a-tanimbary. Raha simba ty kanalina tiky, iny mivoaka aty le rano mivoaka aty daholo, mivoaka mazava ho azy tsy tody aty a-tanimbary
ary mazava ho azy rehefa tsisy rano tody aty tanimbary dia tsy mamokatra ilay tanimbary. Vadiko indray verina amin'ny voalohany za, inona zany le zavatra tiako tenenina eto hoe lalana tokana hampandroso any Madagasikara dia ny lalàna. Ny lalàna ihany no lalana tokana hampandroso any Madagasikara. Fa raha mbola tsy hampiasa lalàna ny mpitondra Madagasikara, tsy hampiasa ny lalàna ny mpanao politika Madagasikara, de mazava ho azy tsisy fandrosoana mihitsiny. Averiko ndray zany hanazavana anazy lay loharano no fandrosoana, lay tanimbary de Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Zany hoe rehefa lay kanala no lalàna, lay kanala lay lakan-drano no arifanina hatongavana any amin'ny famokarana sy fandrosoana. Zany hoe lay kanala zany eto lay lalàna tenenina. Ka raha io kanala io zany lalàna io voadra tsara hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia mazava ho azy fa handroso Madagasikara satria tsy hisy tsy velively raha manara-dalàna daholo, tsisy ambony tsisy ambany, tsisy velively ny kolikoly, tsy hisy mpanao politika asay hangalatra, tsy hisy mpiasa-panjakana asay hangalatra, tsy hisy mpitondra asay hanondrana harem-pirenena sy mpanao politika hanondrana harem-pirenena. Samy ambany lalàna daholo zany manomboka amin'ny filoham-pirenena hatramin'ny vahoaka madinika. Raha izay zany no hisy ao Madagasikara de mazava ho azy ny irosoana any amin'ny any amin'ny fandrosoana tsy hoe tsy ela Madagasikara. Fa raha ohatra kosa tsy hanadra ny lalàna isika Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary mpitondra indrindra mpitondra sy mpanao politika, de mazava ho azy fa tsisy fandrosoana satria ny kanala simba eto ny lakan-drano simba eto midika hoe iny kolikoly. Tia mpiasa-panjakana manodikody-bola-panjakana, tia mpanao politika manondrana re-panjakana, tia ireo manodidina ny mpanao politika tsy mety gadra mihitsy na inona taony na inona taony, itia ny kolikoly eny anivon'ny fampianarana eny anivon'ny gendarmerie sy polisy sy ny sisa. Mazava ho azy tsy misy mihitsy ny eto Madagasikara. Ka ataoko angamba miara-manaiky tsika rehetra fa tsy miasa amin'ny tokony ho izy lalàna eto Madagasikara. Ny mpanao politika sy ny olona akaiky mpitondra dia tsy misy iarany lalàna mihitsy na mangalatra volam-panjakana na manodikodoka volam-panjakana na fantatra zao de raha tsika manaiky fa tsy misy gadra reny olona reny. Fa ny mpangalatra akoho, mpangalatra ganagana, mpangalatra valany, reny no anaovan'ny mpitandro filaminana selfie rehefa mahazo an'ireny. Zany hoe ny lalàna zany de natao ho an'ny vahoaka madinika foana eto Madagasikara fa tsy natao ho an'ny rehetra. Ny kolikoly de miara-manay tsika fa mbola mandraka amin'ny sehatra rehetra, indrindra ao amin'ny fitsarana, ao amin'ny mpitandro filaminana, any amin'ny toerana fitsaboana, any amin'ny hôpitaly, anjakany kolikoly tanteraka. Ka rariny raha ohatra tsisy fandrosoana satria tsy misy voafehy ny lalàna, tsy misy matahotra lalàna intsony lay vahoaka malagasy, indrindra reo olona tompona andraikitra, manana andraikitra izay andry iankinany fampandrosoana ny fiainam-pirenena. Iarahantsika manay koa fa mbola voabaiko ny mpitondra ny ao amin'ny fitsarana. Ka zany rehetra zany raha mbola tsy mahaleo tena io fitsarana io, raha mbola andrakany kolikoly, mbola manaiky ny handray baiko ny mpanao politika sy ny mpitondra, de aza manantena fandrosoana zany mihitsiny tsika ry vahoaka malagasy. Fa fomba hoentina handeme-tsaina foana io hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso Madagasikara. Fa raha tena hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso de io lalàna io aloha no ampiary voalohany
io no ary fanina ny rehetrarehetra ary mamoana ny zavatra rehetrarehetra fa raha mbola isy ambony lalàna eto Madagasikara mbola misy tsy hiarany lalàna fa natao anay vahoaka madinika foana ny lalàna de tsisy fandrosoana velively satria na tsy manao tsy mety ny mpanao politika ny mpitondra eo de jamais hiditra any anaty prison sy ho tsaraina mihitsiny izy moa napiditra ny zareo ana prison na hoe hanagaja ny zareo na hanasazy ny zareo tsy misy satria ny fitsarana hanao an'izany aiza ry zareo no baiko anazy ka aiza fa raha voatsika vahoaka madinika no manao tsy mety de haingana ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ka tokony ho tonga saina tsika vahoaka malagasy tokony andinika tsara hoe marina ve zany zavatra zany ary eto de teanentana atsika raha iny manao fitsaram-bahoaka vahoaka madinika tratra mangalatra vilany akory reny de voniotsika le olona madinika za tsy makasitraka hoe mangalatra tsy makasitraka za fa ilay famonoana fitsaram-bahoaka fanjatranan'ilay olona no tsy akasitrako satria reo mpanondrana rem-pirenena ametsika bravo nefa reny tena mampijaly atsika ireny mahatonga an'ilay olona madinika nangalatra satria lasa mahantra izy satria ny arem-pirenena zay tokony hadanantsika malagasy ahondra ny mpanao politika sy ny manodidina ny fitondrana de ahoana moa tsika indray no andeha hamono vahoaka madinika mitovy amintsika fa raha fambatratra reny vahoaka madinika mpangala boty reny aza mbakasiana tanana fa atero amin'ny manam-pahefana no avelao hanao ny asany momban'izay fa itsika zay reo mpanao politika zay tena mamotika amin'ny fiainatsika ometsika bravo ite hafatsika reny no tokony asarotiny atsika reny no tokony idotsotsika ndalam-bera ohatra hoe misy heno zao fa hoe nanodikodokoina volam-panjakana volatsika na odikodiny tao reny no tokony hitokona atsika atao zay anasazinany reny fa au contraire reny no ometsika bravo mampaleny de toetsaitsika malagasy ka zay foana zany tenenako eto hoe problème atsika malagasy zany ao bedesinareo tsy averiko foana zany le toetsaina foana hoa mila mifo atsika hoe mila mandinika atsika mila mifo atsika mila haitsika ny zotsika problème atsika vahoaka malagasy de zao ary zay no anaraotany mpanao politika atsika io tsy mety hampandroso atsika mihitsiny raha ary zato no tokony ho anjaranao aomeny anjaranao ohatra hoe ary zato ariary tokony anjarako ameny mpanao politika ariaritsika de fa manao bravo ny mpanao politika sy mpitondra eo hoe tena manao ty fitondrana ty tena tia vahoaka malagasy ary zato tokony anjaranao ara-dalàna araky ny lalàna nefa de ariary folo na ariary dimy no menanao de manao bravo merci daholo tsika rehetrarehetra ahoana moa nampandroso atsika malagasy na atsika tokony ho sarotiny ho amin'ny anjara atsika aza tsika ho sarotiny amina rem-pirenena atsika tsika tsy sarotiny fa manome malalaka reo mpanao politika hanao zay daniny kibony normal be tsika raha tsy androso velively itsika malagasy tsika vahoaka madinika no mila sarotiny voalohany amin'ny fiainatsika eto Madagasikara fa raha tsy zany tsika dia araky ny teneniko hoe ngamba moa tsika ihany no safidiny hoe hijaly mandavataona tsika fa mandray farany eran'izao tolo zao tsika firenena taoriny atsika fa lasa iaby jany ve de tsy mahatonga tsaina atsika nefa firenena tsy misy arena zany lasa lohatsika zany tsisy arena Maurice zany tsy misy arena ao Komoro io sakafo azafariny amitsika Madagasikara zao fa mihoatra lavitra atsika tsy misy arena daholo fa de mahagaga anazy tsy mahatonga saina atsika vahoaka malagasy hoe tsika manan-karena amin'ny rehetrarehetra eran'izao tolo zao fa tsika mahantra tsy misy tonga saina na raha fa maninona tsisy mametraka fantanina fa maninona tsika fara mahantra eran'izao tolo zao tsotra ny valiny satria tsika manome alalana mpanao politika hanao zay daniny kibony reo sy manodidina andreo olombity ro midanaka amin'ny arenany Madagasikara tsika mijaly mandavataona 2023 ve zao ro vahoaka malagasy de mbola problème ny délestage miainatsika Madagasikara ny olona efa aiza ny fandrosoana de izarana n'iny jiro kelina koa iny tsika de bravo be de zay le niteneniko hoe ary zato no tokony anjara tsika de amena ariary folo tsika de manao bravo
nareo ve de tsy tonga saina hoe io arena be tsika malagasy tokony avovany de lesita azy tsy inoanareo ve zany fa hoe zara aza fa nanisy an'ity jiron'akoho ty mba tongava saina vahoaka malagasy fa aza de mba bon zay vita aloha mifampianarako iny androany tsy hoe zany mampianatra fa mampita zay kely tratrako fa averiko le resako hoe ny fampiarana ny lalàna ihany no vahaolana hampandroso atsika Madagasikara fa raha mbola misy ambony lalàna tsisy hiarany lalàna aza manantena fandrosoana zany makasitraka anao.